Angatantsika rehetra hitsangana tompoko fanomboka ny fanompompy vavahana. Alahady fa 7 ny volana Jolay 2024. Andiniantsika ny lohahevitra manao hoe ny antson'i Jesosy ho an'ny fiangonana izay nalaina tao amin'ny filazantsara Marka 9 ny 12 manao hoe dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona. Alahady izay atserovantsika ihany koa ity firenena izay mampiatrano antsika ity ka ho tsaroantsika ambavaka izany firenena izany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho an'ny malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iaraka ideran'Andriamanitra isika amin'ny famakiana ny Salamo 5:7. Ary aorian'izay ny hira fa 2:20. Strophe 1, 2, 3 no ataontsika. Salamo 5:7. Anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro sy derana izay doria. Lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina fahalebiazana. Jehovah, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olona masina misaotra anao. Amen. Ni
mipetraka amin'ny fiangonana to iary ivavaka isika to ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay mivory eto amin'ity tranonao ity izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba ho sokafa amin'ny fanahy masina amin'ny fonay, mba hiasan'ny teninao am-ponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary hitombonay atsara amin'ny fitondrantena masina. Hoenonao anie izany ry Andriamanitra sy ho tanterao rainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Isan-kalady isika ry havana dia maheno ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izao ny izany sitrapon'Andriamanitra izany izay ho tononona amintsika. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka nofo izany fahafahana izany, fa ny fanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mba tsy hata fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka amin'ny filan'ny nofo ianareo. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia tsy nahatanteraka izany isika ry havana, ka aoka ny fontsika anaraka izao tonom-bavaka izao. Ry Andriamanitra tsy tompamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny helikay rehetra eto anatrehanao. Nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay, sady notorotoroina sy teraka tamin'ny heliky ny fahotanako. Ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay, nefa noho ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay. Ataontsika ny hira fa 8 sy 700 hiakentsika ny helikitsika ao anatrehan'ny Tompo. Ray soa mpitsanganana sy ampinoana ry havana ny tenin'Andriamanitra izay mamela ny helitsika. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay voavela ny heliny ary voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Petraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny liturjia amin'ny famakiana ny teny soratra masina isika. Mialohan'ny hitsanganan'ny tompony anjara dia ataontsika ny hira 270
sy telonjato. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce temps de lecture. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole avec sagesse et non avec intelligence. Ouvre nos cœurs pour y inscrire ta parole et bénis les personnes qui vont lire et celles qui vont écouter. Amen. Nous commençons la lecture dans Amos, chapitre 7, versets 12 à 15. Amos 7, versets 12 à 15. Au nom de Jésus. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Nous continuons la lecture dans Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 14. Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 à 14. Au nom de Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru
et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Prière de Paul pour les Éphésiens. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina araka ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Marka toko fahaenina vakiana manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 17. Marka toko fahaenina ho vakiana manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niantso ny 12 lahy ankeo aminy izy, ka naniraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fehikibony, afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo roa. Ary io koa izy taminy, izay trano hidiranareo dia mitoera ao mandra-piala anareo any. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy haino anareo, raha miala ianareo dia haintsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary dia ny maro no navoakany, ary no sorany diloilo ny marary, ka maro no nositrany. Masina ny teny Tompo. Melohan'ny andrendresantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompo ny riavana dia ataontsika eo mpitsanganana ny hira fa 8 sy 300.
izany no hiraka ampanaovinao anay ry Jesosy Tompo. Indreto izahay manoloana ny fahalebiazanao sy ny fiandriananao, manoloana ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Tompo. Miantra anay ka mamonjay. Meo anay ny zotom-po, meo anay ny fandresen-dahatra fa Andriamanitra maniraka anay ianao, ary Andriamanitra miantoka anay koa. Ta io ny teninao izay ambara. Ianao no anamasina ny vavako ary anendra ny lelako. Aza vela hita kory reto vahoakanao reto fa ianao Jesosy ilay maniraka, ianao ilay miantso, ianao ilay miteny, ianao no mampiteny, ianao no mampianatra, dia ianao no hitanay ary ahita ny voninahitra ao izahay. Satria Andriamanitra be voninahitra ianao. Andriamanitra manjaka mandrakizay ianao amin'ny fiangonanao. Dia misaotra Tompo, misaotra fa mbola tsy avelanao diso anjara indray izay androany, fa mbola omenao ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaranao Kristy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika Tompo. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny fiadanan'Andriamanitra ray sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny perikopa anjarantsika androany dia arak'izay efa voavaky teo mazava tsara, fa ny teny angalantsika ny hafatra ampitondrain'ny Tompo androany dia izay voasoratra amin'ny filazantsarany Marka 9:17 hatramin'ny 7:20, ary nanatsoahana ny hevitra hoe ny antson'ny Jesosy Tompo ho an'ny fiangonana. Izay no iompanana izao teksta izay anjarantsika androany izao, ary mifototra miorina amin'ny andiny tsoratra masina 2:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona. Amen. Izao teksta anjarantsika androany izao manomboka amin'ny andiny 7 hatramin'ny 2:20, dinidinika nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Izay no hitantsika eto. Ny antso Jesosy, ny antso ny 2:20 ankeo aminy, dia nataony ahoana? Dia nomeny hiraka, ny lazany fa tokony hitory ny filazantsara ny famonjena mba hahatonga ny olona aninona hibebaka. Izay raha bangoina amin'ny teny fohy. Azo zaraintsika telo ty texte fohifohy ihany ilay izy, kanefa mazava tsara ny fizarana ato anatiny dia ny andininy voalohany andininy 7, azafady ny tapany voalohany andininy 7, ny tapany faharoa andininy 9 hatramin'ny faraky 20, ary ny tapany fahatelo farany dia ny andininy 2:20 sy 7:20. Da ho ary jerena ilay tapany voalohany. Inona ny voasoratra eo? Ary ny antso ny 2:20 lahy ankeo aminy izy, Jesosy, ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana amin'ny fanahy maloto. Izay ny tapany voalohany. Inona ny zavatra hitantsika eo? Jesosy miantso ny mpianatra. Aninona? Ho eo aminy, ankeo aminy. Dia naniraka azy tsiroaroa ary nanome fahefana. Fitenitsika foana ny hoe Jesosy ny lohan'ny fiangonana. Eketsika izany. Azavain'i Paoly izany ao amin'ny Korintianina, epistily ho an'ny Korintianina. Jesosy ny lohan'ny fiangonana. Ary Jesosy ilay lohan'ny fiangonana, ilay nifidy an'ireto apôstôly 2:20 reto, ankehitriny miantso azy ho eo aminy, ahazo iraka. Azo ambara hoe saisay ihany Jesosy.
satria raha mijery ny texte perikopa anjarantsika tamin'ny herinandroanytsika dia hitantsika hoe nahatsiaro Jesosy tsapany fa tsy mino ny olona, tsy mino ny olona, kely finoana ny olona, tsy manam-pinoana ny olona, ary izany nahasakana ny marary maro tsy ho sitrana satria tsy manana finoana ny olona. Hitan' Jesosy zany tsapany zany ny ainany nandalovana voalazaina tamintsika tamin'ny herin'ny androany. Eto izy androany andiny ny fafito maniraka ny mpianatra dia miteny vetsika hoe aka le mpianatra nefa tena mahay efa nianatra teo reoko. Mpianatra mbola be dia be mihitsy no mila ianaran'izy ireo, be dia be. Ary ngamba ataontsika azo lazaina hoe hoy izy ngamba izy nareo hoe asain' Jesosy manao stage izy aloha jerena ny fihetsiny, ny fahaizany, ny acquisition ny lesona hainy hatramin'izay ve ahoana ny fampiarany azy, alefa aloha hanao stage kely. Afaka eritreretinao zany raha tianao. Fa ny zavatra tsara ho fantatra dia izao hoe ilay Jesosy ny fidy azy ihany no miantso azy ndray eto avy fa hamitahiraka ianareo. Izany hoe raha nofidiny izy nantsony izy tsy dia hoe ho mpanaraka an' Jesosy fotsiny akory, mpanaraka eny dia mpanohatohana an' Jesosy eny dia mpanotrina eny, fa nantsona hiasa, nantsona hiasa. Ary vanim-potoana mety amin'ny mpianatra izao matoa Jesosy maniraka azy. Ny rahana tsiroroa izay ny lalàna mipetraka, ny teny ambara farafahakeliny misy vavolombelona anankiroa. Mazava tsara ny instruction eto fa mandeha tsiroroa ny mpianatra mba hahatonga ny teny izay ambara isy vavolombelona anankiroa, ary marina ny teny izay ambara satria vavolombelona roa no miara-manaiky. Fomba ny jiosy izany. Ary mbola manaraka izany ankehitriny eo amin'ny sahan'ny fifoazana tsy misy mpiandry mihitsy andeha électron libre ka andeha rery hanao zavatra tsy azo atao izany. En cas de force majeure, oui. Fa raha mbola azo atao dia mandeha tsiroaroa. Dia nomena ny iraka mazava ho azy, tsy maintsy nanazava Jesosy hoe mitory arak'izay lazaina any amin'ny Marka 4:5-5:10 fa mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara. Lay Jesosy lohan'ny fiangonana eto ataovy tsara ao-tsaina izay lay Jesosy lohan'ny fiangonana izao resantsika eto izao lay Jesosy Andriamanitra mifidy mpiara-miasa aminy 12 raha mbola tetỳ ambonin'ny tany izy. Ary ankehitriny izy mba mifidy olona marobe hiara-iasa aminy. Izay zany le resantsika eto izao. Dia nomena ny iraka izay nanazavaina hoe mandeha mitory ny filazantsara ny famonjena. Izay no iantsona ny mpianatra ary izay no iantsona ny fiangonana. Hitory ny filazantsara ny famonjena mba hahatonga ny olona hibebaka, hitombo amin'ny finoana, aninona handraisany ny hare-pahasoavan'Andriamanitra. Izay anie ilay objectif an'Andriamanitra. Tsy mila kisa aminao izy raha miantso anao, fa mba hahatonga azy ameno anao amin'ny fitahipana rehetra, amin'ny hare-pahasoavana. Izany no iantsony. Ary Andriamanitra ao anatin'izay fahefany sy ny fiandrianany dia miantso izay tiany antsoina. Ny mpianatra 12 voafidy ary omena iraka eto.
ahoana le fiantsoan'andriamanitra? Misy tokony ho azavaina ve sa misy tokony ho alalinina sa misy formule arahana sa misy inona? Manana exemple tsara tsika eto i Amosa, taizy Amosa no nalain'Andriamanitra tany ampiandrany Sanondry. Tsy mba taranaky ny mpaminany na mpaminany ozy Amosa tamin'ny Amazia mpanjaka. I Amazia izay mila vanina mandeha any amin'ny Joda any, tsy mila maminany eto amin'ny tanina eto lapa-panjakana eto, andriam-panjakana, raharaha-panjakana eto. Ianao any misy anao any Joda, any ianao maminany. Mbola zany anie mahazo antsika amin'izao fotoana izao mbola zany anie mandrakizao mahalalay ny fiangonana rehefa miresaka fifoazam-panahy, mahalalay ny fiangonana rehefa miresaka fitoriana filazantsara. Aleo manao zavatra hafa, le mahafinarinaritra ny olona ireny. Mbola zany no mianatra ankehitriny, na dia le Jesosy lohan'ny fiangonana azy no miantso, no mampianatra, no maniraka. Aleo le mba mahafinarinaritra ireny le mba mikorandrana, le mba miantsoantso be olona ireny, le bebe olona ireny, tsara be mihitsy ireny, malaza ireny. Fa tsarovy Andriamanitra miantso ny olona amin'ny fahefany sy ny fiandrianana, izay tiany antsoina dia antsoiny. Toy izy Amazia hoe ampahafantariko anao ry mpanjaka, fa izany tsy mpaminany akory ny asako mpiandrondry aho, mpiotiaviavy aho, izany ny asako raha tianao fantatra. Fa satria Andriamanitra no niantso aho ary maniraka haminany amin'ny olony, dia enoiny tenin'i Jehovah. Izany ny olona antsoin'Andriamanitra, satria nahoana nomeny fahefana. Izay ny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra teto. Nantsony dia nampahafantariny mitory ny filazantsara eran'izao tontolo izao, fa nomeny fahefana hamoaka ny demonia. Satria ny demonia dia fahavalony filazantsara ny famonjena. Tsy maintsy roahina izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy roahina izany amin'ny fahefan'i Jesosy, mba hahatonga ny olona handray ny filazantsara ny famonjena. Ary iza nefa le antsoina, iza nefa le irahana, olona iza nefa le nomena fahefana. Tsy olona fantatr'Andriamanitra ve? Tsy olona hiara-iasa amin'Andriamanitra ve? Olona nantsony avy tao amin'ny maizina, tao amin'ny onaonany fahafatesany fahotana, no alain'Andriamanitra entiny ao amin'ny mazava mahagaga hilaza ny hatsarany. Dia milaza ve ianao fiangonana fa tsy fifoazana? Fa inona zany ny ataonao? Ianao zany mbola ao anatin'ny onaonany fahafatesana, ianao zany mbola milona ao anatin'ny fahotana, fa tsy nanaiko foazina hiala amin'ny fahotana io ho amin'ny fahazavana mahagaga. Dia mahalalay ianao raha tenenao hoe fifoazana. Ny olona mifoha ry havana, dia ny olona tafahoana amin'i Jesosy, mandray fahefana amin'i Jesosy, ary rahan'i Jesosy mitory. Izany ny objectifan'i Jesosy amin'izao fiantsoana izao, miantso ny fiangonana. Miantso ny fiangonana Jesosy, miantso anao Jesosy anio hanambara ny filazantsara ny famonjena. Izany io andin'ny fahafito io. Raiso anao io, fa ho tanterahan'i Jesosy aminao ny heriny sy ny fahefany hahatanterahanao ny iraka. Fa rehefa tsy manaiky an'izay ianao, rehefa tsy resy lahatra izay ianao, pokaty daholo ny asa fanompona, pokaty ny toriteny atao, pokaty ny zavatra rehetra atao, ka ianao ary tsy manaiky ho foazinako, ka ianao raha tsy mandray ilay fahefanako. Meteza andray ny antso, meteza andray ny fahefana omen'i Jesosy.
fa tsarovy amosa mpiandry ondry mpioty aviavy ozy Andriamanitra hoe hirahako ianao mpaminany, hirahako ianao mpaminany, hirahako ianao solombavako, hirahako ianao ilaza famonjena. Dia ozy ve ianao hoe any aleo ka le ary amin'ilay maizina rika sanatria. Manarak'izay dia izao tsarovy fa ny asa fitoriana ny filazantsara, ny asa famoahana demonia, ny asa fitaomana ny olona tsy miankina amin'izay maha ianao anao, na izy ianao na iza, na nianatra ianao na tsy nianatra, na inona nataonao na inona nataonao, na inona lasanao na inona lasanao. Tsarovy rehefa miantso anao ny tompo dia ianao mpiara-miasa aminy no fantany, ianao hanao ny hiraka ampanaoviny no fantany, ary fantany matoa izy miantso anao fa ho vitanao io, satria heriny no anatanterahana izany, ny heriny, ny fahefany. Izay no entina manao ny asa fanompoana, izay no entina mandroaka ny demonia. Dia mifalia ianao androany raha antsoiny Jesosy. Raiso tanandroa ny fahefana omeny Jesosy anao, ary iay ny velomy izany, manana fahefana ianao ry fiangonanao, manana fahefana ianao, raiso. Atsoiny Jesosy ianao mpiara-miasa aminy, atsoiny Jesosy ianao handrava ny fanahy maloto rehetra. Ny tany honenantsika ry havana, tsy rasaka afa tsy ty tany ty fotsiny misy atsika ty, makaiza mezakazaka makaiza ty tany ty, dia faly ve ianao mijery an'izany? Antsony ianao ho solombavan'Andriamanitra, hitory famonjena, hitory fanafahana, hitory fampibebahana. Mazana moa tsika dia malailay amin'ity resaka fibebahana ty, tsy azoko mihitsy. Tsy fantatra ny dikany. Ino foana ny tenenina ny tontolo andro? Et alors? Izay ny tenin'Andriamanitra. Tokony bebaka ny olona, satria milona ao amin'ny fahotana, milona amin'ny fahafatesana, miaina misaraka amin'Andriamanitra. Avereno ny olona, avereno ao amin'Andriamanitra ny olona, avereno ao amin'i Jesosy ny olona, mba handray fitahiana, handray fahasoavana. Miditra amin'ny tapany faharoa tsika, fa raha ho resahana izany nara-pitso ary tsika eto ihany. Aleo tsika miditra amin'ny tapany faharoa. Inona nambaran'i Jesosy eo amin'ny tapany faharoa? Misy instruction maromaro eo, andininy fahavalo hatramin'ny andininy araika ambin'ny folo. Inona ny zavatra lazaina eo? Aza mitondra kitapo, aza mitondra vatsy, aza mitondra akanjo roa, aza mitondra ninnininy, tsy mitondra ninninina fa inona ny zavatra entana? Kiraro. Any amin'ny Efesianina any tsika mahita tsika, inona moa dikan'izay kiraro izay? Fa maninona anasaina amin'ny kiraro ny mpianatra hitory ny filazantsara? Ny kiraro dia mariky ny fahavononam-panahy. Izay ny kiraro ao amin'ny filazantsara, mariky ny fahavononam-panahy. Ary asaina mametraka izany ny mpianatra mba ho feno lay hery sy fahefana avy amin'ny tompo, mba tena ho vonona anatanteraka ny asa tsara. Raiso ny tehina, asivy tehina any amin'ny tananao tamin'ny fotoan'andro, contexte tamin'izany fotoana izany, mety nilaina mihitsy koa le tehina amin'ny zavatra hafa, mety hoe biby masika na fa ny tehina koa dia izao, tsaroantsika tsara ny tehiny Arona, ny tehiny Mosesy azafady, tehiny Mosesy nampiasain'Andriamanitra anie ny tehiny iny. Marina fa nanana ny mpanao mazika ny Egiptianina fa ny tehiny Mosesy nampiasain'Andriamanitra iny. Ary ampianarina ny reto mpianatra reto izany, asivy tehina amin'ny tananao, aza mitondra akanjo roa e. Inona daholo ary ny dikan'izany instruction be da be izany e? Hitory filazantsara no atao, aza mitondra
vatsy ahoana dia mosarena zany zay honoana zany zay garay ngasy miteny rehefa anoana ny kibo dia mivezivezy ny fanahy tsy mitombony zany amin'ny filazantsara tsy mitombony zany tsy izany no zava-dehibe raha hitory filazantsara ianao tsy ianao iova-kanjo isan'andro tsy ianao ampiseho ny 5 000 € anao ery ianao hividy zavatra iseho za manam-bola dia za hividy an'izao fantatsika ny fahavalon'ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny fitiavan-karena ny fitiavana fiainana milamindamina ny confort zany dia fahavalon'ny fitoriana ny filazantsara zany ary ampianarin' Jesosy eto ny mpianatra aza mitondra fa zao ny ten'Andriamanitra nefa miteny izay mitory ny filazantsara dia velomy ny filazantsara ary izay le hoe raha fa misy trano hidiranareo aza miala ao fa mipetraha ao nandray anareo le olona mipetraha ao izay atolony ao dia raiso ampitiavana tonoony ao ny fiadanana ny mpianatry Jesosy dia ampianarina hanetry tena satria efa miteny foana hoe tsy miankina amintsika ne havako io fitoriana filazantsara io na vava be mikikika ohatrin'inona ary ianao na feonao ary mibitsibitsika kely tsy miankina amin'izany fitoriana ny filazantsara ny herin'Andriamanitra zay io tenin'Andriamanitra io teny misy hery io teny manana fahefana io izay no asain'i Jesosy ambaran'ny mpianatra izay no asain'i Jesosy ambarako sy ambaranao raha mbola fiangonan'Andriamanitra koa ianao raha ohatra ozy ianao hoe za tsy izy dia ataoko ahoana moa izay no ataon'ny tompo hoe raha iaino izy na tsy iaino izy dia miteneny ianao fa zany ny asain'i Jesosy amin'ny fiangonana mila manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ahatonga ny voninahitr'Andriamanitra hisandratra amin'ny asany tsy asanao ane io sao ianao mihevitra tsy asanao ane io asan'Andriamanitra ny fitoriana ny filazantsara asan'Andriamanitra ny famoahana demonia asan'Andriamanitra ny fanasitranana marary tsy misy idiranao io na kely ary ny anjaranao dia manatanteraka ary mitalao ny herin'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra izay efa omeny mba hiasa ao anatinao hamoaka demonia avoay aloha ny ao aminao avoay aloha ny ao aminao mila libéré mila délivré raha hijoro vavolombelona aminareo ray minitra ataoko hoe ray minitra fotsiny à un moment donné misy hitanareo le tena hoe romotra Satana amin'izao fotoana izao ary tsy za rery fa maro zany misy mpanompon'Andriamanitra ankehitriny tena dia manafika dia tena dia nisy fotoana anankiray ny zavatra nataoko za zany tsy nandroaka fanahy maloto intsony fa zao no nataoko amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy matory nefa ny amin'izany fa mivavaka zao Jesosy fenoy ny fanahinao masina fenoy ny fanahy mahery ary ny fanahinao masina no andrava izay fanahy tsy avy aminao na eto amiko eto na ao amin'ity trano ity amin'ny toerana ipetrahako andro alina be io zany ory zany any amin'ny roa maraina ano any amin'ny ray ano any zany za mivavaka zany amin'ny telo mivavaka eo amin'ny entre amin'ny 4 amin'ny 5 ny zavatra hitako dia mitsangana eo amin'ny varavarakely misy varavarakely dia nizahatra ny korotana be tato anatiko tato ohatran'iny nizahatra ny miady ohatran'ny nizahatra mifandrirotra mistomina maninona dia vita iny za zany gaga tsy mateny tsy manino gaga be fotsiny dia nipetraka ny vita le izy dia nipetraka ny vavaka dia nivavaka dia natory be dia amin'ny valo sasany maraina vao taitra dia maraina misaotra anao Jesosy misaotra anao fa niainy vavaka ianao misaotra anao fa nahy masina fa niasa ianao 2-3 jours taty aoriana oui
dia manofy izany fijeriko azy fa tsy fantatro fa andro amin'ny 7 maraina izany ny marina fa matory dia hafahafa izany. Dia mamaneny lava mifanena izay mianaka dia ny fampisakamana izay moa matetika ny atao rehefa tsy dia misy olona firy loatra fa entre anona fotsiny. Sakambininy mafy be ato izy sambatra ianao ahoana moa filaza anazy novonjeny Jesosy anao anaka, tena novonjeny Jesosy anao anaka. Teo aho izany vao resy lahatra hoe Jesosy nanafaka izay rehetra tsy avy amin' Jesosy dia rava tamin'izay fotoana izay. Amin'ny 7 izany maraina izany zavatra hitako izany dia izay izany ny fanaoko izay amin'ny valo sasany eo foana izany vao mitsangana mifody. Ny foa dia natsara hoe ndry ary nefa izay séquence kely izay fotsiny ilay izy dia mitsangana dia nivavaka dia namaky ny tenin'Andriamanitra ohatran'ny isan'andro izany dia mivavaka dia eo aho izany sahotra anao satria zany ohatran'ny hoe mbola tsy fantatro hoe tsy resy lahatra fa ohatran'ny hoe tsy voadeklareko izany ilay izy dia izay ny zavatra nitranga hoe ianao dia efa novonjeny Jesosy, afaka tao ianao. Dia teo aho izany vao tena misaotra anao Jesosy fa tsy avelanao ve izany raha tsy manambara miteny satria asanao izany. Dia misaotra an' Jesosy. Izay no ataoko anareo hoe ianao io omeny Jesosy hery fahefana fa rehefa mandray anie dia izy no miasa ao anatin'izay. Izy anie no miasa fa tsy ianao akory azy, tsy ianao. Ary dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra fa miasa Jesosy ambarako anao matiatoka anie ianao mihafahafa aminy, matiatoka anie tsy mba manaiky ho resy lahatra, matiatoka anie ianao fa za miteny ianao io are-pahasoavana tantarain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina eo. Ary za aloha dia miaiky ny asan'ny fanamasina mihitsy amin'ireto olona mpanao perikopana eto io are-pahasoavana be tantarain'ny Paoly io amin'ny Efesianina io raha nanaraka tsara ny vaky tenitsika. Ho anao anie io ho anao io. Raha mbola tao anatin'ny fahadisoana isika dia zao efa maty Kristy hamonjy antsika. Ary mandraka kehitriny izy mbola mivavaka eo anilan'ny iray mba hahatonga antsika ho délivrer tanteraka, mba tsy ho petraka ao anatin'ny vahoan'ny Satana fa ho afaka tanteraka ka afaka anambara hitory ny filazantsara ny famonjena. Efa nampiraisiny amin'ny Kristy tsika, efa nampiraisin'Andriamanitra tamin'ny Kristy tsika. Izany ny ilazanantsika hoe zanak'Andriamanitra. Afaka mitentsika hoe rainay izay any an-danitra, ray eo. Misy olona mivavaka dia ray eo izay dado, satria olona efa afaka, olona efa novonjen'Andriamanitra ary ny rain'Andriamanitra omeny fahefana. Aza mieritreritra vola, aza mieritreritra akanjo, aza mieritreritra zao tsara foana anie izany, tsara manao tsara tarehy, tsara bika, madio. Ho fideranan'Andriamanitra izany, ho fideranan'Andriamanitra fa tsy izany ny zava-dehibe, tsy izany no inona fa ataovy maharesy lahatra anao ny fitiavanao an' Jesosy, hanambara ny heriny, hanambara ny asany. Zay ny elany anao zay, ary zay rehetra mahakasika anao dia ho fideranan'Andriamanitra. Izay no antso, izay no iraka ampanaovan'ny Tompo antsika. Aza miantehitra amin'ny zavatra hita maso zavatra oloso ho ravy reny, potika ireny, ray mpimaso ireny dia ravy. Aza miantehitra amin'izany. Ilay harem-pahasoavan'Andriamanitra izay namonjeny anao tao amin'ny Kristy ka nampiraisiny anao tamin'ny Kristy fa mipetraka any an-danitra anie. Zay misy iry zay hoe moi j'ai ma place dans le ciel. Eh oui, j'en suis convaincu. Efa napetraka Andriamanitra any an-danitra, mazava anie ny
epistely nosoratan'i Paoly eo amin'ny Efesianina anjarantsika io e. Fa maninona ny mbola mirehefarehefa amin'ny tany? Fa maninona mbola misaina ny zavatry ny tany? Eto isika fa tsy fiainantsika eto. Ny anjarantsika eto dia ny mitory, manambara, miantso ny olona hiverina amin'Andriamanitra, ho tonga amin'ny fibebahana marina, handray ny are-pahasoavan'Andriamanitra. Izany ny mission antsika ry fiangonana ô, tsarovy. Izany ny mission antsika. Andininy fa 12 sy 13 dia nandeha izy ireo. Tsy hoe lasa ry zareo fa izy ireo. Iza le izy ireo? Le mpianatra nandeha tsiroaroa tany. Any amin'ny texte manaraka any izy dia vakio ngefa hitantsika hoe nisy fotoana niverina izy andray fifaliana moa izany. Fifaliana moa izany. Inona nresahan'ny mpianatra? Na dia ny demoni aza dia manaiky anay noho ny anaranao Jesosy. Noho ny anaranao Jesosy. Tanareo izany? So ianao dia antsony Jesosy dia irany, tena za zao tena vizaka. Vizaka be mihitsy. Za zao niasa nandritry ny herinandro andray. Tena vizaka be fa asanao nga io ko ny herinao ny ilainanao anio. Faly ny mpianatra rehefa tafaverina avy any. Toy izy Jesosy hoe aza mifaly hoe manaiky anareo ny demoni. Mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Zay. Mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Lehibe loatra ny Andriamanitritsika. Lehibe loatra ny Andriamanitritsika. Mitoria ry havana. Mitoria. Nandeha izy ireo. Any amin'ny Marka 9:10 any mazava be. Ary ny tompo nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Andininy farana amin'ny Marka 9:10. Satria nandeha izy ireo dia lazaka nitoroteny eny tontolo eny. Zay ataony eto izao. Dia nandeha nitory. Fa rehefa mitory izy dia izao, ny tompo eo dia manamarina ilay teny avoaka ny mpianatra dia misy famantarana miaraka amin'izay. Sitrana ny marary, voaka ny demoni, nitsangana ny malemy, atsangana ny maty, ry Petera ireny nanangana ny maty ireny. Izany le famantarana omen'Andriamanitra mandraka ankehitriny izao. Mbola misy famantarana ary mbola mampahita famantarana Andriamanitra fa marina ny teniny. Marina ny teniny. Ka raha antsony ianao ry fiangonana mitory filazantsara, iza moa nitorianao amin'izany? Inona ny filazantsara? Inona no atao hoe filazantsara? Ny filazantsara dia ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io, asa nafanimpiry ny ilazako izao any amin'ny Apokalypse 19:13 ou 3, tsy teny afa sao dia 10 fa vakio. Io teny io dia itsy izy io fa Jesosy Kristy voalaza any amin'ny filazantsara ny jaonina izany. Ary ny teny tamin'ny voalohany, ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika. Io ilay Jesosy tonga io, ilay tenin'Andriamanitra. Ary io teny io mihitsy no miaraka io teny io ny avoaka ny vavantsika rehefa mitory filazantsaratsika. Ary io teny io no hamarininy amin'ny fanambara, amin'ny miracle. Inona ny fitenan'ilay miracle teo fa niteneniko teo? Famantarana. Amin'ny famantarana izay miaraka amin'ilay teny avoaka. Satria Jesosy no tenenina, Jesosy no ambara. Dia miaraka amin'izay miasa ny herin'i Jesosy sy ny fahefany sitrana ny marary. Mino izany va ianao ry fiangonana? Antsona ianao handray izany hery, izany fahefana izany ary izay no lesontsika androany. Tamin'ny herintsika dia natao hoe ampo antsika ny fahasoavana. Ary jereo fa tena mifampitohy.
ampy atsika ny fahasoavan'andriamanitra. Io fahasoavana be an'andriamanitra amin'ny arena tsy toky tsy firoany. Aza mitady zavatra hafa e. Tsy magagana ny mpianatra aza mitondra akanjo, aza mitondra vola, aza mitondra izao. Fahasoavan'andriamanitra ne ampy e. Feno ika mihitsy amin'ny fahasoavan'andriamanitra. Ka manina mbola hitady zavatra hafa indray? Ny amin'ny heriny tsy fantatro. Farany tamin'ny heriny sy tamin'ny androany ry havana dia tena maresy lahatra ilay fitiavan'andriamanitra ny fiangonana. Izay no anjarantsika fiangonana. Izay no ampitondray ny tompo atsika androany. Miasa, izay ny hira nataontsika teo. Tsy irairaina fotsiny ireny hira ireny. Miainga, mitsangana, miasa, mitory. Raiso ny fahefana tolotra anao. Maninona ny fahefana tolotra anao mena olona hafa fotsiny. Maninona ianao tsy mandray? Raiso. Raiso ny fahefana. Ampiasao ny fahefana. Raiso ny hery omeny Jesosy ianao. Fa fiangonana najoron'i Jesosy ty fiangonana ity. Ary zanak'Andriamanitra, olon' Jesosy izaho sy anao. Maninona no dinao fanina fotsiny ny fiantsoana? Maninona no dinao fanina fotsiny ny hery omenanao? Tanterao ny fanomponao. Tanterao ny firaisanao amin'ny Kristy. Izay no ahatanteraka ny asan'Andriamanitra, ny fitoriana. Andro farany izao, mezakazaka, mitorytsika. Satria romotra ny maizina, ny fetsy, ny mpanakorotana, romotra. Fa izao, ny herin'Andriamanitra tsy tohan'izany, miasa ny fiangonana. Andriamanitra miasa. Dia mahereza tompoko, mahereza. Aza mietrehatra hoe kazana izao, kazana izao. Tsia, ampy ho anao ny fahasoavako. Ny tompo no nilazan'izany direct tamin'ny Paoly. Ka maninona ianao androany tsy handray an'izany koa ho anao? Raiso ho anao izany. Izay ane le hery zay e. Il faut s'approprier de la parole. Zay. Il faut s'approprier de la parole. Io parole misy hery, misy fahefana io, raiso ho anao io. Dia ampiasao io. Ho hitanao raha mino ianao izy Jesosy. Ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra mandrakizay mahereza tompoko ny fiadanany ho amintsika. Amen.
Ny olona voavela hely ka ry havana dia sahy manambara mpahabembaso ny fanekempony ary hitsangana isika anambara izany. Mino an'Andriamanitra raitsoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony ataontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginie nijaly raha napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainan-tsita
nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka raha ho any an-danitra peraka eo ankavanan'andriamanitra tsy to ary ho avy indray velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao dia tonga afaka mipetraka isika to. Tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha-mpiangonana. Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iaravanantsika amin'izao alahady fa 17 volana jolay izao, dia faly miarahaba ihany koa ireo izay manaraka izao vanim-pompivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na koa amin'ny alalan'ny Zoom. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Misy filazana maika voaray, misy fiara kasikay maintimainty mipetraka eo anoloana eo zany, somary mibaha toerana ilay izy, misy olona te hivoaka tsy afaka mandeha, iangaviana izay tompon'izay fiara izay mba hanetsika ny fiara. Misaotra tompoko. Manaraka izay ny pasteur Jean Randrianandrasana moa dia tsy eto an-toerana androany, fa izay azagaga isika raha tsy eto izy fa mbola nisy iraka no tanterahany. Dia misaotra ny Ramatoa Maria Rakoto isika nitarika antsika tamin'ny fanompihavahana androany, ary Ramatoa Olgara Miadana Arsoa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy kosa amintsika no samba ny voatonga miara-mivavaka eto androany, dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia amin'ny fofen'ny fifaliana no iaraban'ny fiangonana anareo tonga miara-mivavaka eto androany. Raha misendra mandalo isika na miala sasatra maka-rivotra, dia mirary mba tena ahazo fialan-tsasatra tanteraka. Raha toa kosa ka mikasa ny toetra, dia ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana anareo tonga eto, dia izy no ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatintsika. Dia aza adino fa manana anjara toerana eto amin'ity fiangonana ity isika tsirairay avy, dia ny tompo no mba sy hitayantsika hatrany. Raha ohatra aorian'izao fanompihavahana izao kosa, dia izy avy eo amin'ny ekipa accueil anatona anareo mba handray ny coordonnées mba ahafahantsika mifanerasera raha sitrakareo. Dia misaotra tompoko afaka mahazo toerana ianareo. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana moa zany dia mitohy hatrany isaky ny amin'ny 10 ora sasany ny alahady, ary araka ny afatantsika dia misy ny fampitana izany mivantana amin'ny alalan'ny YouTube na koa amin'ny alalan'ny Zoom, ary misy ny traduction simultanée ho an'izay manana fahasahiranana amin'ny teny malagasy. Ny travaux ihany koa dia mitohy hatrany ary manentana antsika izay afaka hifanometanana amin'izany. Amin'ny asabotsy 20 volana dia ny anjaran'ny sampana tanora kristiana no manatanteraka ny fanadiovana, ary anjaran'ny Amafi kosa no mitondra ny rafraîchissement ny alahady. Reto avy indray ny daty tsara ho tadidy mandritra ny herinandro avy manaraka rehetra. Ny 15 ka hatramin'ny 20 volana jolay
Ny tily dia anatanteraka lasy any Japonost. Ny 5 ka hatramin'ny 20 volana Jolay koa nanatanterana ny isan-keritaonan'ny fifoazana izay atao any JL Courteil. Noho izany zany dia tsy misy ny fotoam-pifoazana ny sabotsy ho avy izao, toy izay ihany koa ny asa sy fampaherezana izay fataontsika isaky ny alahady 7. Ny 7 volana Aogositra kosa dia culte de l'hospitalité ka anjarantsika indray no mandeha mamangy ny fiangonana any Aix-Villard. Noho izany dia tsy misy ny fanompoam-pivavahana eto an-toerana ny 7 ny volana Aogositra, fa isika rehetra kosa dia miaraka mandeha zany mamangy ny fiangonana any Aix. Ny 17 volana Oktobra mbola eritreretintsika hoe lavilavitra ihany ny daty, nefa efa lazaina amintsika mialoha misy ny hetsika faharoa izay tanterahan'ny fiangonana. Ilay hetsika moa dia ilay atao hoe fitadiavam-bola, raha izay ny ilazantsika azy, ho amin'ny fampihodinana ny fiainan'ny fiangonana. Ka ny fomba natanterahana azy tahaka ny nanomboka tamin'ny taona lasa dia promesse de don, izany hoe tsy hisy izany ny concert na fivarotana sakafo isan-karazany, fa isika tsiray avy no manao araka izay sitraky ny fotsika amin'ny promesse de don. Ka efa manomboka izany dia azontsika atao ny milaza eny amin'ny ekipa finance hoe zao no kasaiko ho tanterahana, ho tratrarina mandra-pahatonga an'io fotoana io, dia azontsika atao zany ny manefa izany tsikelikely mandra-pahatonga n'ilay fotoana. Azo atao ny manatanteraka izany na isam-batan'olona, na amin'ny alalan'ny fianakaviana, na amin'ny mahampandray atsika, na amin'ny izay anatanterantsika azy zany, fa entana ny tsirairay. Hatramin'ny anio zany ny tanjona ho tratrarina dia 9 650 €. Efa nisy ny efa nanatanteraka moa zany, efa nanao ny promesse, dia efa nisy koa fianakaviana iray zany ny voaray farany nanao promesse 300 €, ka izay no mahatonga ny hoe ny tanjona ho tratrarina hatramin'ny anio zany dia 9 650 €. Dia manentana hatrany ihany koa raha mba misy amintsika terem-panahy hiditra ao anatin'ny komision anomana izany dia avy misalasala manatona ery amin'ny ekipa financeria ny amin'izay ahafahantsika mandray anjara amin'ny fanatanterahana izany. Ny vaovao avy eto anatiny avy amin'ny SVK, ny zaika be SVK iraisana sy SLK iraisana dia atao any Masub Toulouse ny 27 ka hatramin'ny 20 volana Oktobra. Ny andinindininy sy ny fisoratana anarana dia azontsika atao ny manatona ny birao SVK. Ny fisoratana marina moa dia efa nisokatra nanomboka tamin'ny heriny anio. Avy amin'ny 13 Mada, misy ihany koa ny daty tsara ho tadidy, misy ny hetsika 13 Mada izay ho tanterahana ny 14 ny volana Septambra. Dia raha misy ny maniry hiditra anatin'ny komision anomana izany hetsika izany dia afaka manatona ireo tompon'andraikitra. Ny consultation médicale sy ny permanence ny assistante sociale kosa dia tsy misy amin'ny volana Aogositra, fa mba miala sasatra kely izy ireo. Dia tsy adinontsika ery aoriana ery misy ny urne ho an'izay hividiadantsika défibrillateur ho an'ny fiangonana, satria mila izany isika. Dia entanina isika mba anatanteraka izay azontsika atao mba ahafahantsika mividy izany urne izany. Filazana manjo. Asina sy Avitra Rajakoba sy ny zanany, Pasteur Oby sy Fabrice Randrianarson sy ny zanany dia namoy ny rainy Raibeny
Randriamafaly Solomon tamin'ny alakamisy fa 12 volana jolay lasa teo tany an-tanindrazana. Izy ireo moa zany dia lasa any an-tanindrazana ka rehefa miverina izy dia hojerentsika ny amin'ny anatanterahana ny fitondranam-bavaka sy ny fampahirezana azy ireo. Nisy ihany koa filazana manjo izay tsy mbola voavakintsika tamin'ny heriny anio. Sitrak'Andriamanitra ny antson'ny mpanompony Rajakoba Daniel ny alahady 30 ny volana jona 2024 teo amin'ny 70 taonany. Hoy ny vadiny Rajakoba Rakoto Monique sy ireo zanaka amanjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana moa dia efa notanterahana tany an-tanindrazana tamin'ny alakamisy 4 ny volana jolay. Dia toy izay ihany koa ny fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana dia ho tanterahina amin'ny fiverenan'izy ireo aty an-toerana. Taratasy fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FPMA ex Marseille. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary aza misy adonoina ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 4. Andriamatora be ary sohery sy ny fianakaviana manontolo dia manao etoana ny fisaorana era-po eran-tsaina, ny mpitandrina sy ny fiangonana tamin'ny fitondranareo am-bavaka sy teny fankahirezana tamin'ny fodia mandrin'ny reniny Rasolo Arnaivo Florentine. Tsy nionina tamin'ny teny fotsiny ianareo fa nampiarahanareo tamin'ny marika hita maso izany ho zara adidy maneho fa fianakaviana iray tokoa isika ao amin'ny tompo. Ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny amaly fitianareo. Misaotra sy mankasitraka indrindra anareo tompoko. Dia toy izao indray ny rakitra voaraintsika tamin'ny heriny anio. Ny rakitra moa zany arak'izay hitantsika eo amin'ny fafana dia mitotaly 992,50 € ary ny fitsinjarana azy dia izay efa hitantsika eo amin'ny fafana. Ho antsika izay samba ny vao miara-mivavaka eto ampatsiahivina fa misy anankiroa ny rakitra. Ny rakitra voalohany moa dia natao ho amin'ny fampandehanan-drarahan'ny fiangonana ary ny rakitra faharoa kosa dia andoavana ireo charge isan-karazany. Misy ihany koa ny terminal bancaire eny aoriana izay ahafahantsika manatanteraka izany ho an'izay mampiasa carte bancaire na paiement par téléphone. Dia misy azo atao koa manao virement na chèque na izay fomba mahazatra antsika. Ho an'ireo manaraka kosa amin'ny alalan'ny tambazotra dia misy ny QR code ahafahantsika manatanteraka izany amin'ny alalan'ny PayPal. Ny ekipa finance koa dia vonona hatrany handray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ary ny banque alimentaire ny fiangonana dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika eo amin'ny salle Carmel na salle Caté moa mbola alalantsika azy hatreto fa efa mizatra tsikelikely isika amin'ny anaran'ireo efitrano. Ny ao zany dia atsotsika hoe salle Carmel. Azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha tsy hitantsika ny toerana misy azy, ary raisina tanandroa koa ireo izay afaka manohana izany banque alimentaire izany. Dia izay indray ary ny vaovao sy ireo asa miandry eto amin'ny tafontsika. Aoka isika hitondra mibavaka ireo rehetra ireo fianakaviana manamanjoa, ary tsy adinontsika ny fitondranam-bavaka Andramatoa Sabina Rahandrato izay vadin'ny pasteur Fafa
rarindranto izay mandalotsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ary nangataka vavaka amintsika. Izany dia tanterahantsika amin'ny alalan'ny Zoom isaky ny alatsinainy ary alarobia sy zoma dia mbola mitohy izany aoka isika mba ho tonga maro mba hitondra mibavaka izany ray aman-drenitsika izany. Dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Bonne vacances koa ho an'izay rehetra andeha hiala sasatra. Sika tompoko raha io velom-pisaorana anao ny fonay raha mandinika tokoa ny aminazahoana an'ity trano ity dia tena mampisaotra ary mampite hakasitraka anao mandrakariva. Tsapanay tokoa tompo fa mihevitra izay mahasoa sy mahatsara anay ianao, mihevitra ny amin'izay hitazana sy hitehirizana anay, tsy amin'ny ara-nofy ihany fa indrindra koa fa ny amin'ny ara-panahy. Dia hisaorana anao izany ry Andriamanitra rainay fa tena fahasoavana tokoa. Araka ny teninao hoe tsy misy afaka mandraina inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ary satria nomenao anay izany tompo dia ao am-ponay ny fahaterena hanatsara sy hanolokoly hitandrina sy hikarakara izany, satria ato amin'ity trano ity no hanononanay ny anaranao miaraka, ato no hiderahanay sy hankalazanay ny anaranao miaraka, ato no hifampahirezanay, hifampirisianay amin'izao azakazaka izao, ary ato ihany koa tompo no ahafahan'ireo ondry very avy lavitra fiasarany enta-mavesatra midodododo mitady anao. Apetraka feno eo am-pelatananao Andriamanitra ny amin'ny fanatsarana rehetra, omeo fahafahana izahay, fahafahana ny amin'ny fahaiza-manao rehetra, fahafahana amin'ny hery sy tanjaka, fahafahana amin'ny fahaiza-mandamina sy amin'ny fahaiza mitantana. Aoka le fanamasina izay nomenao anay etỳ an-tany hitaridalana anay amin'ny zavatra rehetra. Izy anay tompo no hanome anay taridalana manomboka mibitika indrindra ka hatramin'ny goavana indrindra, ahafahanay manatanteraka izany, satria mbola betsaka tokoa ireo asa miandry, indrindra fa ao amin'ny efitra ambany. Koa dia tario lalana izay fanamasina, aoka tena baiko avy aminao no hibaiko ny fony tsiraray avy, ka tsy hisy hevitra mifanohitra fa tena iray ina, iray fo izahay tompo. Dia misaotra anao Jesosy fa manohana n'izao fiangonana izao ianao, tsy ny amin'ny fahaizanay na ny hery sy tanjaka, fa noho ny alehibeany ny ari-pahasoavana izay ao aminao. Isaorana ny anaranao ary ny voninahitra rehetra dia omenanao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fanolorana mirakitra isika ry havana, ataontsika ny hira fa 250 Na sua
ary hitsangasika tompo hanolotra ny rakitra. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanatanterahana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika izay ry havana. Iary vavatsika tompoko. Indre ny hafalianay tompo satria lehibe tokoa ny fahasoavanao. Misaotranao zay satria nandray niafatra avy amin'ny mpanomponao, navatra nampitondrainay azy ireo ary namerenao anay fa nantsoanao izahay ny fiangonanao izara ny teninao. Eny tompo ingana izany ka ho latsapaka ao anatinay tsirairay avy, ao anatinay mpiandraikitra tsirairay avy isan-tsokajiny, ary dia ho hitantaratra amin'ny fihetsika, fiteny sy ny fiainana izany afatra ampitainao aminay izany, ary dia amiratra trany koa ny voninahitra satria izany no zavatra tianao ho tanterahanay. Misaotranao koa izay amin'ny fanomezanao anay ity toerana ity, ity firenena ity tompo, da io izany firenena izany izay mankalaza ny fetim-pirenena. Ianao ame fahendrena ireo tompona andraikitra eo amin'izany firenena izany, ka ame lanja sy hery ary fahalalana ny teninao amin'ny fitantanana ny raha rehetra. Misaotranao koa izahay ary mitrotro ambavaka koa ny firenena izay niavinay, dia Madagasikara izany, fantatrao ny fiainana rehetra mitrangany. Eny tompo, da io ny vahoaka malagasy satria maro ny zavatra hita sy tsapa, ary mibaribary aminao, tsy misy miafina aminao ny zavatra mitrangany, dia ianao no andamina sy andrindra ny fiainan'ny tsirairay avy, ary indrindra mba atahotra anao ireo mpitondra izay napetraka ao amin'izany firenena izany. Eny tompo, mitrotro ambavaka ireo namana fianakaviana, eny na izay tsy fantatray ara dia trotro ambavaka azy ireo izay amin'izay olona rehetra mandalo fahasairanana, na tsy fahasalamana na tsy fahampiana. Eny ianao no mpandamina sy mpandrindra satria ianao dia Andriamanitry ny filaminana, koa mametraka ny fiainany tsirairay avy ampelantananao izany izahay. Ary izany vavaka sy fangatahana izany dia tianay ho ampiarahana amin'ny vavaka feno izay nampianarinao amin'ny mpianatra ao, manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ao masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonao n'izy anona sazo anay, ary mamelany elokay tahaka naminan'izy meloko taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny afatra sy tsodrano dia ataontsika ny firana fanampiny faharoa amby efapolo, ny andininy voalohany sy faharoa. Misy va ety
ary Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy maso. Raiso ny tsodrano izay atolotry ny tompo atsika. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavanana. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao ao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo ka manompo azy. Isaorana ny Andriamanitra. Bonne semaine tous.